Zombi tantara ny soratany RF narandriambololona fitahiana. Ireo nanomehana ny tantara, poeta tsara, NN, Tsiaro Aso Fiainana, Faintsira Kodoarzoa. Niaraka tamin'ny hery Asin'Andriamaro ary mihaja. Nandray feo sy nanatotosa, avitra ny Rozoa. Raha araka ny fizahana nataoko tamin'ny navalina teo dia ohatran'ny izay vao nisain'io aretina io teto aminay. Mbola tsy voafatra mazava aloha hoe aretina inona no mahazo azy. Hatreto dia mbola manjavozavo satria soritra aretina tsy hoe inona na inona ity. Tena manadala mihitsy ka. Aleo atao fikarohana ilay fanafody aloha dia hita eo indray ny toyany ka. Izay angamba ny tena mety. Sergent. Ahoana izay mon capitaine? Misy iraka mpanaovana ny lesany izay ka zao le izy mandeha any amin'ny faritra Tsimihiny lesany sy ny ekipa izay tendreny eo mampandro tany no alehany. Zany avy eo mon capitaine? Izay mibaiko avy any ambony zany ary sika nitafika voatendry ampandro tany ihany ka. Ka ho finara fiangana dia ahoana ny élément amin'izany? Efa voalamina ny amin'izany ka aza matahotra. Ny fahavononana ny tena ilaina. Io kosa mihatsara izany mon capitaine. Fa mba mangataka mon capitaine hoe ataovy an'ilay élément may miaraka amiko ireny. Aza matahotra le tsy alany amin'izany fa zao aloha afaka modela dia afaka mandamindamina sy manomana netana fa zany dia andamina andreo élément miaraka amin'ny lary eo. Izay fa mazotoa. Voray mon capitaine. Zao ry Joika. Ie, ahoana izay dokotera? Efa hitako ny fanafodin'ilay aretina. Tsindro na ilay izy dia tiray tena mandritra ny 2 andro. 2 andro ihany Zany ve dokotera? Tsara kosa izanyko. Ary aleo aloha za zany teny amina sepiomana azoko. Mety izay. Sa ve mbola tsy manomboka androany ilay tsindrona? Manomboka androany ka. Fa mila fitandremana amin'ny manao azy Eny ka ianao anery dokotera amin'ny mahalala ny fatrany fa za manindrona fotsiny. Izany hoe tsy mikitika an'ilay fanafody mihitsy za fa ianao no manomana anazy. Mety izany ary aleo ary za no manany androany dia ianao miteny any navalina koa Eny ary dokotera, izay ary aloha fa andeha teny anazy za. Io andao ary. Manahoana izay fahasalamana se? Fa nga moa izany za marary dokotera. Fa maninona fotsiny ary? Tsy marary fa maninona? Tsy azoko kosa etika. Ka nazarina dokotera mba gagy ohatrany hoe aretina hafahafa izany le izy. Tsy haiko mazava mihitsy hoe inona ny aretina mahazo hafahafa mihitsy ny aloha ny aretina se izany Aleo mihitsy aloha izany se. Tonga eo dokotera rato anindrona ny se. Efa hita miantsy mifanefitra io aretina se io tsara kosa izany ko ary vetivety ane izy izany dia hitane. Ka dokotera rato ane endrina valiny. Dokotera tena mahay sy manana ny traikefa mihitsy. Zany fa inona olona aretina mahazo aika? Tsy haiko aloha izy ane ka tsy nilaza tamiko hafahafa koa izy izany ny fanefiny efa hita nefa ilay aretina tsy fantatra akory. Aleo aloha izany dia efa tamy koa ny dokotera rehefa eo mampiomana anao fotsiny Eny ary dokotera, za koa atory kely aloha mandra-pahatonga aneo.
Ka tandrema rektory be ose a? Eny re dokotera. Indro zay mivita tamin'ilay tsindrona. Efa manomboka fatra fahatelo zao zay. Efa hita elo ny fahatsarana valina tao anatin'izay tsindrona roa zay. Ito ny toyan'izy ity fa aleo aloha atao ny fatra fahatelo ka amin'izay tsy taraiky. Za koa dia lozako mandefa saina be eto fotsiny. Zay va vita reto ka. Aleo aterina any amin'ny joika amin'izay ity. Za koa mbola maika raha teo. Fa misina dokotera ny tao maika be ianao? Oay, ay ve dokotery. Fa misinina mihitsy ry dokotera. Hafahafa ny ianao zany e. Tsy misy ninona ka. Ty le fanafody aloha fa somary maika kely za io a. Eny re dokotera, fa maika ho aiza hono ty ianao ka? Misy dialay kely zay re a. Ka andao ary. Tonga somatsara taty atsimo any za sy nikipako nalefa niaraka tamiko. Manomboka eto zany dia ho mafy miady atrehana, noho izany dia tsy maintsy miady. Aleloha tsona amin'izay moa kapitaine hoe efa tonga eto zay. Allô, mameno voninahitra anao moa kapitaine. Mifofoa farany efa tonga aty atsimo zay. Ay, tsara zany ka. Dia manao sy manao ana ny position an'lisany any zao. Miandry ny mibaiko avy any aminao zay kapitaine. Ka zao ary a. Efa misy toerana natokana toeranareo any. Dia zao misy olona anatinanareo rehefa avy eo dia izy mitondra anareo any. Voaray moa kapitaine. Dia fa miandry an'izay olona izay zany aloha zay vao miangetiko. Sory zalahy, efa niatsa telo lehibe fa misy olona zany mitondra antsika any amin'ilay toerana hitoerantsika e. Noho izany dia mahazo mitady an'izay azo hohanina aloha lesy mandra-pahatonga azy eto. Zay fa mahazo mandeha amin'izay lesany e. Andriamanitra fa inona ary ty lozana ataoko e. Tena mikorotana roatra koa ny roako tamin'ny maraina. Zao vao tonga saina hoe ainy fa madika amin'ny fanafody nataoko tamin'ny maraina. Inona re zao ry tompo. Aleo any mijoika mihitsy ka. Dokotera, aty any ve ianao e? Aty any a dokotera. Mandroso e. Fa misy inona ny taitaitra be ohatr'izao ianao e? Ka loza anie dokotera e. Fa misy inona? Loza ho a. Fa madika anie le fanafody tamin'ny maraina iny e. Fanafody hafa indray no omeko anao iny. Tsy azoko. Fa angamo tsy hoe efa vitanao atao iny nomenao anazy iny ka? Eny e. Efa vita fa nisy fanafody tsy azo ampiasaina izay nefa atao dia asay indray lasa tany aminao. Tena tandrevaka be mihitsy anie izany ataonao izany ry dokotera e. Dia ahoana izany ny atao amin'izany ka? Ka izay mihitsy izao ny andehanako aty aminao e. Inona ny tokony atao dokotera? Zaho aloha dokotera, mitony aloha ianao fa tsy ahitana vahaolana anie izao ataonao izao e. Ka tena verevitra ny dokotera e. Inona no? Eny e, fantatro tsara izany fa mitony ihany aloha e. Tena mafy ty mahazo an'ny rato ty ka. Na za koa aza mba mitaitaina nefa tsy maintsy mampahery anazy aloha amin'izao zava-mitrango izao. Satria raha vao za koa ny kivy voalohany eo iza ny anampy anazy eo. Aleo mihitsy ny aloha asaina modoka. Dokotera, aleo mihitsy ny aloha ianao moa dia hitantsika eo ny atao rehefa eo e. Eny re, aleo mihitsy aloha fa sady antso amin'ny mpenjana makolo.
Kapitaina Benja ve? Ie. Fa inona moa izany nidirany amin'izao raharaha ato amin'ny hopitaly izao ka? Sy Misy ka. Ho hitana ihany izany dokotera fa aleo aloha zaho ody marary kosa lohako izany. ndao ary dokotera, raha soa dia mba mitandrema ihany ianao a. Eny re dokotera, misaotra anao. Fa misy inona loatra ary ny dia hoe alaina ny kapitaina Benja amin'ity raharaha ity, tsy azoko mihitsy ka. Sa ve misy zavatra tsy mazavazava mihitsy amin'ity raharaha ity e? Aleolo hijery anina valina ka. Toa voabe anesa ny varavaranina valona izany e. Misy tsy mazavazava izao a. Aleo aloha miditra ka. Oay, toa tsy atsonona valona fa lasaiza. Aleo aloha atsona aingana dokotera Rado. Tena misy zavatra hafa izao. Allô? Allô? Dokotera Rado ve io? Tonga avy aty mihitsy ny alony ianao dokotera fa misy zavatra tsy mazavazava ato a. Ka tsy atsony anena valina e. Nefa olona marary ve? Eno a? Ka tsy hitako hoe lasaiza izy e. Raha tsy izany ve izany miantso anao? Ka lava be izany dokotera fa mandeha anaty ampiasana malaky ianao izao dia izao a. Miandranao aty a. Aza ela be ianao. Zahay ary le fanahiako. Allo mihitsy aloha iantso amin'ny Benja sady makany ampiasana ka. Allô? Allô? Benja ve io? Izy indrindra ity tompoko. Rado ihany le tsy Benja. Zay ve la Rado? Inona le tsy vaovao izay elaela tamin'izay? Tena misy le tsy fa raha mety dia mamana lova ty ampiasana ko aloha zao a. Rehefa avy eo raha mety. Eny ary sahirakirana ihany fa alao fa ezaka e. Fa hono ho le ty? Mbola tsy niova ny teram-piasana lahy a? Ely le tsy a. Zay ary dia avy eo zany. Ok le tsy a. Fa misy inona ry zao ika? Ka efa voalazako taminao reny daholo dokotera. Tsy hita tato anena valina. Mitony ilo dokotera. Tsy ahitam-baolana izao fataitairana izao. Ohatran'ny hoe amoramorainao ane izany dokotera e. Efa mitady vaolana ani aho e. Fa inona marina ny antony izao zava-mitrango izao e. Ka zao ary le izy dokotera. Hitanao, iny fanafody natsindronao tamina valy iny dia mampivadika olona ho lasa mihinan'olona e. Ary tsy voakaikitra dia mivadika ohatra azy daholo indray avy eo. Ahoana tsara hoe dokotera? Zany e. Zava-dozana e zany e. Raha ny fahazahoako an'izany mantsy dia ohatran'ireny hoe zombie ireny mihitsy anie izany e. Ka izay mihitsy ny ery izy. Nefa misy fanafody fanafana ihany raha ohatra hoe voasambotra na valina. Izy mantsy izao mety hamparitaka an'ity aretiny ity a. Tsy ho azo moramora nefa izy raha tsy miaraka amin'ireo mpitandro filaminantsika. Matanjaka be mantsy ny era ao anatiny ary tsy voasambotra izany iny raha tsy hoe olona matanjaka no mitazona azy. Zany ve? Fa ahoana ho dokotera? Ie. Inona izany le fanafody fanefitra io aretiny io e? Ianao mantsy ny teny hoe misy fanafody io aretiny io ko? Ie, misy tokoa. Misy tsindron'izay tsindrona amin'izay olona voan'io aretiny io. Dia izay indrindra no ilaintsika fanampiana amin'ny Benja.
Ary tsy maintsy samborina faran'izay ingany na valina mba tsy hiparitaka ilay aretina. Oe, misy mandondolo zany ambaravarana zany. Aleo ary jereko aloha e. Sady mbola misy zavatra atao kely dokotera fa iloza kely ianao a. Manao ianao kapitaine? Mandrosoa fa efa miandranao ao dokotera Rato. Manao any ianao dokotera? Misaotra betsaka. Io. Manao ahoana resy benja? Azafady fa efa zatra dia tsy mahavoatonina hoe kapitaine intsony. Petrapetra aloha. Manao ahoana letsy? Tsy maninona letsy zany fa izay mahavatana an'lahy ihany atao fa inona letsy izany vaovao maika be an'lahy zany ka zao letsy ilay izy zany aneletsy dia ilaina samborina farak'izay aingana zany navalina zany ka izay mihitsy ny letsy ny ilaiko mifanapililahy ka zao ary letsy iantso bandy aloha dia lahy teneno aloha ny mpiandro vavahady anito mivavahady farak'izay aingana tsy hivoahany fa ilaina samborina aingana io olona io raha araka ny lazainy lahy mantsy zany dia tena miomby io aretiny io raha tsy vita nitsindrona ao anatin'ny adiny 5 ilay olona izay indrindra ary aloha hidinaingana tokoa ny vavahady fa sao dia mivoaka eo izy mety izany fa dia mambiana fisaorana amin'ny lahy aza aloha zany lavarina misaotra eo letsy fa mandehana atao izay atao za aloha andeha hiantso andry zalahy oke letsy dia ahoana zany ny atao ry benja navalina tsy hita hoe nakaiza efa akaika anie fotoany milamina aloha sery rado tsy ahitamba olona na mihitsy zao fikorontanana izao na zany azako ny atao zao dia mijery manodidina farak'izay aingana indray aloha tokony mbola tsy lasa lavitra iny ka ahoana moa ny tsy hikoropaka amin'izao ry zay zava-doza anie ity mitrango ity hain'olona maro no ahina ao amin'io dokotera na zany aza milamina ihany ianao lasa mikorotana hatramin'ny kapitaine benzany iny ary aleo fa ilamina sady marary be koa za lohako zany zahay ary ny any dokotera efa hoe alamino any saina fa tsy maintsy hitantsika na valiny tena mafy aloha mahazo any dokotera Rato fa tsy ataoko imasiny aloha fa nazako aza ty mba tena kivy amin'izao tsy fahitana ny navaliny izao miezaka mampitraka anazy fotsiny Allô Yakim mon capitaine midina ty aloha elahy zao dia zao mihitsy fa tena misy ilana n'ilay samy maika be aty ka zany capitaine vao hiaraka andro zalahy zao matsy zay vao nomboka ny fampandrehan-tany aty tena midina aloha laisany aleo ataondry zalany any fa misy ilana ny lao aty ijery ary ao fa ho avy mon capitaine fa misy inona nefa tsy mbola be resaka eo fa rehefa tonga ty mifanazava fa midina aloha voaray mon capitaine fa raha zy aingana dokotera hafiaingana aloha ianao aty fa misy inona dokotera to dia makery ianao ka jerevo io lazainy vaovao io ataovy mafy koa
misy tranga somary hafahafa hita eny amin'ny faritra manodidina ny hôpitaly lehibe amin'izao fotoana izao, izay tranga mbola tsy fahita firy satria ahitana olona manaikitra olona nefa dia olona azo lazaina fa salama tsara io olona io, ary ahitana rano vavany ka mampatahotra ny olona ny mahita azy, ka izay mahita azy dia mirefatra mandositra avokoa. Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra mazava hoe inona no antony fa mbola manao ny fanadihadiana ny mpitandro ny filaminana ary miezaka misambotra io olona io. Marihana moa fa izay voakaikitra dia mivadika manaikitra ihany koa. Tapitra ny vaovao trelatra fa apita amin'ny tsikety ihany ny akon'ity raharaha ity, aoka mba samy hitandrina rehefa mivoaka ny trano. Andriamanitro, fa inona re ty loza amin'seho ty e? Dokotera, kalma aloha ianao e. Maninona raha tsoina aloha kapitaina Benja? Tena marina zany. Aleo mihitsy antso azy a. Allo? Allo? Benja? Izy indrindra ty ahoana izay le ty? Inona le tiany atao fa tafavoaka ny ivelany ihany eny Navaly le. Sady efa miparitaka le aretina. Nandeha tamin'ny vaovao teo. Sa ilatsy ny eno? Eny tiny ka. Fa efa miezaka misambotra ny Navaly koa nge izay izao e. Fa ny tena loza. Dia izy nge le ty efa namindra ary vao maika misarotra amin'ny fisamborana satria lasa be da be re olona tratra e. Zany ve? Inona ny tokony atao ry Benja? Inona ny tokony ataoko? Izao le tsy manamboary lahy fanafody maromaro satria manomboka eto izao dia tsy maintsy ho betsaka ny voan'io aretina io ary dia ho mafy ny adintsika nefa na zany aza lesa mitrakà ihany ely le tsy misotra lana pahery sy manoana fa tsy niala mihitsy tsy misy dikony saorana letsy zany sady asa efa nekeny ty ka tsy maintsy atao sady raha janona io dia tsisy anao mihitsiny ko fa velako aloha ilahy ok le tsy samy maherezintsika fa iny ty zava-mitrango ty mon kapitaina, tsy azoko mihitsy ny aton'izao aza sy nareza be le tsy loha fa dia efa zao aloha zava-misy mila miasa tsika ka misy zavatra tsy azoko mihitsy anie zavatra mbola tsy fahitako mihitsy anie ty zava-mitrango ty efa nahita ihany moa zany fa tamin'ireny film ireny fa azao kosa masoko mihitsy ny mahita azy mivatany dia ahoana zany ny fomba isamborana andreny mon kapitaina? Izy raha teto sady matanjaka be ny tsy laitram-balako, tifitra eny amin'ny lohany izay vao mahafaty azy sy mampinjera azy zao letsy hitany lary trano raviry aizy zany io akaikin'le hazo maniriniry reo asaina miditra ao reo dia ao ny samborina fa aleo tsy tifirina fa raha tsy hoe nga sendra ny tampoka dia ahoana nefa ny fomba isamborana azy ireo ka ohatra ny amin'ny rainao ireny izy zany kapitainy anga izy ireo everanao fa hiditra fotsiny ho azy ao ka izao efa misy fandrika mikofehy letsy ao ary raha vanta amin'ny voatafiditra ao reo dia lava avy hatrany satria amin'iny izy menjery iny no ananarotana andromana azy amin'ny tiram-panafody hay ve dia efa misy olona nindrona azy zany ao dia ahoana koa zany ny fomba ahafantaran'ireo miditra ao ka efa misy letsy efa vonona ny amin'izany efa misy olona nindrona avy hatrany an'izay menjery ao ny fomba tongavany ao indray amin'ny alalan'ny fofon-drà satria rano tena tiany tany lahy vao maheno fofona rà reo dia anatona noho izany asiana olona koa zany eo ambaravarana mba hainony an'io fofon-drà io zany mahazava-tsara zany moa kapitaina ka tsy aloha raha ve atomboka amin'izay nasy dia ia zany andreo ambaravarana eo efa milamina letsy zany fa zao omebaiko zalahy tsy hampiasa baso aloha fa raha maheno feom-baso reo dia romotra sy iriotra hiditra ao daholo dia ho tapaka eo leko fe mitazona azy ka voray moa kapitaina ka ilozaka ary loha ianao ndao ary za koa aloha andeha any amin'ny dokotera Rado
Manao any ianao dokotera? Salama tsara ka, ary ianao manahoana? Mitovitrika izany fa hono aho dokotera. Ao ve dokotera rato izay? Ka zandry kapitaina fa misy inona dokotera? ka netiny polisy voamaraina ny dokotera rato e. Ahoana tsara? Netiny polisy ahoana? Ka izay eo Fa inona hono no antony? Izay efa voalazako izay hoe izy no nahatonga ny zava-miseho izao e. Iza no nanome an'izany vaovao izany? Tsy manaiky an'izao kosa ka. Izy ihany anie manavaolana manafaka an'io aretina mandringana io e. Dia nahoana no hoe gadraina any izy? Aleo andeha ho any Joeka. Tena tsy mety izany fanapahan-kevitra izany Eny ary, omendalana ianao zaniko. Fa ahoana lity rado? Zao hitarila zao letsy tsy haiko intsony izay tokony atao. Aza mora kivoatra an'io aloha elahy. Ao fa hiezaka ny hamoaka ny lahato Tena misaotra letsy raha tsy onga melahy dia tsy haiko intsony izay mahazo Tsy isy fisaorana letsy izany Raso aloha fa misy miantso Allô? Kapitena, tena mila fanampianao anie zay. Fa misy inona lity Tena mitombo be anie zareo nefa matanjaka be. Miandry baka avy any aminao zay mba hitifitra satria efa misy koa lamantsika voakaikitra ary tena vetivety dia mivadika. Mahazo mitifitra nareo nefa raha azo atao no mbola tsy mitifitra dia aza tifirina aloha. Zay? Voaray moa kapitena. Lozako aloha sery rado aza matahotra se fa ataoko izay voanse ato. Eny ary, omendalana ianao izany. Dia noho nitandrefaka nataoko izany ny anton'izao rehetra izao. Tena afatra ho an'ny dokotera toa anazy mahazo anazy izao ka mila fitandremana foana amin'ny resaka fitsaboana satria zavatra kely tsy ampoizina dia mety hitera-tozahoana sy ny manodidina. Toa izao mahazo azo mihitsiny. Zavatra kely tsy ampiheverana fa mifamadika dia lasa niteraka zava-doza be. Loza koa ty lasa ny farany fitifirana izany le izy. Dia aiza re izany no ametrahana n'ity fiara ity Zay alety toa ahitana an'le zomby daholo. Raha ty le ty ary aiza koa ary ny plasin'ny ndraiky amin'izao Lasa hoe lohatsona. Allô, aiza le ty ny plasin'ny lisany Ty ambadika tsy maty zay moa kapitena. Ok ary aza mihetsiketsika eo mihitsy ny lisany fa tany iny. Ok. Aleo somary hafainganana kely ny didy ary tena mipetsaka mihitsy izy izany Oay, fa izako io manakan-dalana io le ary ohatrany tena mivandravandra be aty amiko le ry izany marina raha tsy aleo aloha ahodiny verina ny fiara fa ratsy ty le ty ary tena manaraka nery zalahy zany aleo somary hitsahako mafimafy ty fiara ty tena ho ratsy ty marina mafy ary misy mivoaka indray anery ery aloha ery izany tena ratsy ty le ty tsy maintsy tifitra zany alary kapiteny raha zao no mitory ary tena efa azo daholo no nomen'ny arabe rehetra aleo ajanona ny fiara dia mitifitra izay hita aloha fa tena ratsy ty sao dia za indray no maty alohan'ny zomby etiko mety tsara eto ka aleo amin'izay aloha ajanona ny fiara ary andraso aloha saryzena tsara ty basy ty zay ao tsara zay
ary aloha somary hidina kely koa ty vitory fa mba hahafahana mitifitra. Zao mety zao ka reny misy mivoaka tonga dera raha fakoatran'izao ohatray ary toa tsy miotsina korany izy zany hafahafa aleo raha nga tonga dia tirany tety any zay alehany aina mivonjeny. Tena mialatsiny ary piraitanindrazana namana fa tsy maintsy andatsaka ny ainareo raha aloha tena ialako tsiny ny fona zay ary alohaka position tsara amin'izay tonga dia ohatr'izao nanaovana azy inty dray voalohany ary tena tonga dia miparitaka ny lohany marina ary aloha ny alety dia mbola zao manginginy zao fa tonga ety any ireo namany be da be ireo tonga dia any amin'ny hopitaly aloha ndao aloka. Ary leo ajanona eto aloha ny fiara ary ohatrany tsy midina izy mivavahany izany fa mitanila ka sa ve ampidiriny ity fiara ity aleo hijanona eo ka voilozana haniditra meo indray ve ary aleo miditra dia hita eo ary tena mangina be ato izany ny varavaran'ny hopitaly koa mihidy oay ary mivohitra vavahady rahitsy izany aleo aloha avoaka moramora aloha mipileta dia mihodiny aingana ka misy zomby io izay lava hofaty androanitry benjakely iny ary fa manatona makaty zareo izany marina raha tsy mahatsiravina tia mijery azy ny vava miosondraha aleoko nitaoma mitady lalana ivoahana fa tsy tafy ity mety nefa aiza ny lalana aleo raha nga miazakazaka makany ambadika any aloha dia hita indray fanakaizako ary kapitaine izay tsy hita foana aleo atsona ny atira teo koa mba efa matinay daholo. Allô kapitaine fa aiza ianao izany aty amin'ny hopitaly lety za io fa manao inona any ianao mamay be any azy zao kapitaine dia eo aiza aiza ianao zao ety ambony lavarangan'ny hopitaly aletsy ambony lavarangana hoe kapitaine tsy azoko fa manao inona ianao tonga avaty lisany raha efa milamina any dia mitandre milisany fa tena lasa masika be reto zomby reto ay voaray moa kapitaine lasa be da be any ireo zomby izany jereo fa mindrandrady daholo izy menakavy sady atsangatsanga ny tanany zareo ohatrany hoe isambotra ny tongotro izany soa ihany aloha fa mba ety ambony lavarangana ity raha tsy izany dia efa maty amin'ireo teo oay ary misy feoana angidim-biza ny lavidavitra n'izany izany fa mihinana akaika aty le feo inona ny lahy aleo aloha akopakopaka ny tanana dia amin'izay hita raha eto mantsy tsy misy lalana mihitsy ka andraso mihitsy asoriko dia akanjo ty akopakopaka amin'izay hita ny salatsara eo aty ary tsy hita mihitsy ane za zany oay ary ngidimbean'ny tafika koa ny le izy tena andatsaka bomby zao poziny zao dia ahoana inona no ataoko
Tena ohatrahatra tokoa mantsy raha tsy akaikikaiky ny zalany mandefa ny bomby iny. Tena tsy misaina koa aloha zaraha reto ka iny ary nenolahy tena maty elahy androany. Tena tsy misy inona intsony iny aty amin'ny hôpitaly izany. Faniodina tady amin'ny kapitena eraky ny hôpitaly izay nefa tsy nahita azy. Sanatria ve dia maty? Atsona ny telefônina tsy mandeha. Briky sy vato mifangongo izao reto hitako eto reto. Raha fahitako an'izao zava-nitranga izao aloha dia nisy pomba mipoaka teto e. Ary mino fa teto mihitsy ilay zavatra mipoaka mafy teo. Leo rangahy hidirako kely mihitsy ao anatin'ny trano ravy ao tahako an'izay zava-misy ao. Tena mamavoka be koa ny aty izany e. Tena mampikohaka mihitsy izy izany e. Fonjeo e. Misy vehivavy miantso Fonjeo zany. Izary izy zany e. Andraso hoe ohatra vatsy amin'ny tsy varavarana amin'ny tompona vady be hitsy izany feo izany. Leo ny sorony ity ka zay. Tena mavesatra be zay ka. Io hitako ilay olona to maratra be ana izy zany e. Fa tsy tia ve ilay vehivavy antsoina hoe Joy ka. Leo aloha tena mankany anaty fiara dia hoentina any amin'ny hôpitaly iny ana ka ohatra amin'ny atahorana mantsy ny eny raha ohatra izao tsy mahavita amin'ny teny intsony izy. Reraka be mavesa be koa ny izy zany zay. Efa manao any ianao izay ry tovavy? Efa tsy maninona ka fa misaotra betsaka anao aloha tamin'ny nanavotanao anatao anatin'iny trano iny. Raha tsy nisy anao mantsy ngambany dia efa maty aho. Tsy misy tokony hisoranao izany ka izay tokony ataoko ihany no ataoko. Ie, fa ono ahy ahoana moa izany nahitanao anatao ka? Ka nisy namana izay kapitena Benja. Kapitena Benja? Ie, ny hôpitaly izy dia nanavatra anay ho any. Andeha hijery azy izay nefa hôpitaly rava sisa ny hitanay tao. Izany ve? Ie. Dia sanatria ve ka tototra tao koa izany izy? Ie, tototra tao izy. Izy zany tsy mbola hitanay akory. Mety tena tafiditra any anatin'ny loatra ngamba ka. Handray marina. Mampalahelo izy izany. Fa ono ahy e. Ahoana izay? Nanahoana izany ro zombie be tabero mba nisy tratra ihany ve? Efa matinay tamin'ilay bomba nalefa nitafika tany iny daholo e. Tsara kosa izanyko. Fa dokotera raty ve izany tsy afaka mba mivoaka mihitsy na dia efa resy aza ny zombie? Fa inona mampisento anao e? Ka dokotera rady koa ane ka maty namono tena tany am-ponjy. Ahoana tsara? Maty hoe dokotera rady? Fa tena ninona loatra ireny tena nanao foana tahaka izany ianao ry dokotera e? Atao ahoana e? Tsika tsy misy tany ka tsy afaka nanakana azy ianao an'izany e. Eny e, manaika ary tsy teo eo amin'ny toerany akory azy e. Ka izay anio e. Afaka mivoaka rarivo ndre? Eny ary zay va lasa? Fa mbola mamerina amin'ny fisaorana ry isa moa fa dingo hatramin'ny anontany ianarana koa azy nefa dia olona nanavitra na ihany. Oay, azafady marina. Zaho koa anie tsy mahafantatra hoe iza ary ny anarako e. Aiza koa e? Sergent Kim kia. Faly mahafantatra ny Sergent Kim ary e. Za kosa no... Efa fantako ka. Tsy dokotera Joy ka? Ie, izy indrindra.
dia faly mahafantatra anao koa izany ako fa ilozako aloha ianao e. Ndao ary omendalana ianao. Tena misaotra anareo ry zareo tamin'ny fikarakarana fa raha tsy teo angamba nareo azy izay nanjoa teto mety maty mihitsy aza angamba indrindra le tsy fahelary akimma. Tena misaotra fa raha tsy ela angamba tena efa natelo ny fasana ako zavy nanabo tafavoaka velona totso Lehibe ako ve ny tsy hita marary tototro ny tany dia hatoka ahoana ny hijeran'izany fotsiny raha tsy hoe nanakala ihany nefa na nanakala hely tahaka ninona aza ve dia afita hijery fotsiny hoe ena vonjena mo kapitaina. Eny marina nen'lahy ary ajanony ihany aloha izany kapiteny lavareny be izany fa tsy any am-piasana angentsika izao Nataoko ihany tsy hiteny zareo fa tsy maintsy hiteny ihany eto koa dia mamerina fisaorana be da be anao ry Akima. Raha tsy ianao mantsy dia maty tao tena makasitraka be. Inona daholo ary izany fisaorana tsy mety ho vita izany marina raha tsy efa ray basinina izay fisaoran'izay raha natambatra marina izay lahy tiako le tsy dia be filazaka fa na zany aza le sy jereo ihany no lalana fa lasa mandeha mafy ngentsika izany iny ary ny lafa misy manapaka tampoka atray ary totoka dia mijanona eo ampovoan-dalana mihitsy ane izy izany Navaly io zareo navalina Ino moa tsy efa mahatany le bomba iny ka na za koa aza mba gaga sy valalanako hoe tsy efa maty angamo iny navaly io hafahafa mihitsy tiry zareo tena mitandrema jereo io fa tena tsy mipika ty amintsika mihitsy ny maso mijery hitako tena torony ty fiary ty ka tsy lasy ty io aneny ny atombohan'ireo zombi ireo zareo aleo hemitra ny fiara aleo tsy hemitra izany fa raha vao maheno feona fiara mandeha io dia manatona ty amintsika avy hatrany izao angamba ny dia atao eno mbola misy an'ilay tsindrona ve andry joekasa lany tanteraka mbola misy roa aty ka so ihany aloha fa tsy niala taty aposiko ty kosa tsara dia tsara loatra izany ka zao ary ianao mijanona ato anaty fiara ihany fa tsika sy elahy kosa ry Akima mandeha misambotra an'io ary tsondroma amin'iny avy hatrany io raha vao misy irika mety hanondromana azy mety ve izany zareo mety izany ka tsara izany ka andao amin'izay randeha ka mitandremana ihany ny basy andao ary mba nieritreritra hoe efa tapitra ty raha zombi tika mbola mitohy ihany inona ary ny tsy nahafaty azy nefa raha mbola tsy voatrindrona ny io dia findra fony ty aretiny ty rehefa efa miamanakaiky any navaliny zareo ary tena tsy misy tahotra mihitsy ane zareo izany na navalina aza tito tsy metsika mihitsy matray ary totsy mikasika ny navalina kosa zareo dia nianjery izy fa ahoana koa ary izany iny fa mibatainy zareo nakaty anaty fiara tena fahafa mihitsy ty ka voakely io varavaran'ny fiara io ry joeka vetivetika ary fa ahoana izao ry kapitaina totsy nikasihanareo akory ane navalina dia nianjery ka na zay koa aza ange mba gaga fandao amin'izay andeha fa taraiketo velo milesin'ny fiara ry Akima
Ka manao ahoana ny fahasalamanana valinao dokotera? Efa salama be izy ka. Fa nagaganao ary kapitaina Benja dia hoe nahoana moa izany tsy nitsabo betsaka akory dia nify izy salama tsara. Tena misy zavatra tsy mazavazava amiko mihitsy izao a. Izany ve? Tena mba hafandray izany dokotera. Manao daholo nareo? Ahoana sia? Manao fahasalamanana valina? Izay indrindra ke izao no mahavarindresaka ny meny ata eto e. Eno Fa misy iny angany antsika indray ny aretiny ka. Samy mihitsy ka. Mifanohitra amin'izany indray anie ny zava-mitranga ato e. Zava miresaka amin'ny kapitaina io mihitsy hoe tsy nitsabo akory za, tsy nitsabo betsaka anazy akory a, nefa dia tena efa salama be izy amin'izao. Izany ve? Gaga mihitsy e. Ahoana koa ary izany e? Ary hafahafa marina izy izany fa tsara anie izany rehefa salama izy izay ny tadiavintsika io koa. Eny e, tsara anie izany e, fa dia tia izy tsy nitsaboana akory nefa salama amin'ny mahavariana ako. Tena mirakla avy any an-danitra izany koa. Eny e, matanjaka be koa ilay trindrona ka tonga dia mety netsaika tamin'ny fahasalamany dia izay no nahavetivety nahasitrana azy io ngambany ka. Raha izany anga dia manaiky ary kapitaina. Izay mihitsy io ka. Nampiasa anareo telo manadandro any fa misy resaka tiako atao aminareo izay. Za hitako olona izay nilety eto ny marina. Fa resaka iny izany kapitaina Benja, ianao koa dia mampitaitaina ka. Eno lasao ary. Ka ny teniko anie tsy tapaka akory dia nareo manehitsina ihany e. Izao le izy misy vahintsika raha-pitsoka lasaiko aminareo melomba hanomananareo an'izay tokony atao rehetra. Fa nga dia vahiny manakaja be izany kapitaina dia mila fanomanana be mihitsy ny fandraisana azy a. Eno ary na valina, zaza nefa gaga e. Rehefa tonga eo izy hitanareo eo ihany e. Dia efa miandrasa amin'ny vahiny izany zay raha-pitsoko. Eno a. Le tsy mandrosoa le tsy fifamiandreo daholo ny ekipa. Misaotra letsy Aiza ry zareo tonga ke mivahintsika e. Mandroso zareo mandrosoa e. Oay tena torany tiry zareo aloha pio amelona azy eo kosikosehany tanany e. Ao zareo mba atao aloha any ambony fandrinana izy aingana. Ao aloha petroeto izy dia andany ianao makaranomanitra ary navalina. Eny ary Tila ranomanitra ary. Zay kosa fanatsiaro ka ary vetivety ihany Fa esa izany. Atao trano ianao torana tampoka ianao tamin'ny fahitana amin'ny dokotera. Nahita azy mihitsy ny anesa teo e. Fa angamo tsy hoe efa maty izy no hoe. Makalondriana tsara dia azavana andriany ny ataon'izao rehefa aveo e. Eny ary. Maka mihitsy ianao aina ka dia azavainao ihany io rehefa aveo. Ka efa mahazoaina tsara za zao ka lazaona amin'izay ny atao izao zavatra rehetra izao.
ianao akory Joyka dia mampimeaka. Inona mampimehy anao e? Hazavaina tsara mihitsy ny aton'izao satria mety an-tandra indry hoe angatsy namono teny dokotera Rady ny velona hono. Ka zaiko tena tiako fantatra mihitsy hoe inona moa izany zava-mitranga amin'izao. Ianao manko nilaza fa maty namono teny izy. Na za koa aza nge mba te hahalala'izany satria hatramin'izay nge za dia nanaraka ny boky ny fotsiny teny dia amin'io koa dia mba nanaraka ny zelazainy akimma fotsiny fa tsy mba nanaraka tena vaovao marina koa. Na rehereto koa dia mahatsikaiky mihitsy ka azoary no izy hitanareo tsy hitanareo matsy Mba toy izy rery akima fa iza dia besangisangy ohatr'izao hita ho eny are ka zao are tamin'ny kapitenina Benjany Antso afarany ary nyteny izy hoe mankenesa ty amin'ny hopitaly dia niasa nitafika mpitondra ny angidim-by avy hatrany satria fantako hoe matoa kapitenina Benjany Antso dia eny ambony lavarangana izy zay dia tsy afaka niala teo anaty an'ilay zomby satria raha nidina teny izy matsy dia mety maty. Re zomby koa efa tena maimbo rara teo ka nanapa-kevitra avy hatrany aho ny antso an'ireo tafika zay na tonga le bomba nilatsaka teny amin'ny hopitaly iny. Nolazainy zareo hoe maro ary tsy voatanisy ireo zomby any amin'ny hopitaly ka mila fanampiana hoe ry zareo tonga mory zareo ka saingitsainy zareo nandripaka an'ireo zomby dia ny hopitaly indray napoaka andry zalahy nefa na dia izany aza maty daholo ireo zomby ka natonga azy ireo tsy nisy intsony dokotera Joyka sy kapitenina tamin'io dia nieritreritra hoe matoa navalina nefa navalina dia azonay velona fa tsy maty ary no entinay lavitra izy avy eo. Hay veka izany ny zava-nitrangy dia ono ahy dia ahoana indray izany mikasika ny dokotera Rado ka eo indrintsika izao ka tamin'ny fotoana io dia nakany amin'ny dokotera Rado avy hatrany namoaka azy faran'izay aingana tany am-ponja. Namako koa moa nisy niaraka tamiko ny sasany kosa nitondra ny navalina niala teto rehefa tafavoaka soamatsara dokotera Rado dia nasaiko ny entin'ny zalatany nakany amin'ny navalina satria tena natahorana matsy ny eny tamin'ny fotoana io. Zay ny atony tena nanosika namba moana ny dokotera azy faran'izay aingana rehefa vita izany dia nandeha namonjy an'ny kapitenina no tonga tany anefa za dia hopitaly rava tsy nisy niangana ny hitako tany. Fiana eny tovavy ny Antso Vonjeo dia niezaka nanala an'ilay vato be nanindry an'ilay varavarana nisy amin'ny Joyka ary nitondra azy tany amin'ny hopitaly faran'izay aingana satria verabe loatra izy tamin'ny fotoana io ary ny antso namana indray mba no fikarohana ny kapitenina avy eo dia zay Variana mihitsy hoe tomay ny fitantarana sean'izany ndraiky ma raha olona tsy misy finiavana dia tsy nahavita an'izany mihitsy eno satria raha tsy zany dia mety maty daholo ireo olona manoloana ny sery io. Tena marina mihitsy izany lazain'ny dokotera Rado izany fa dia mamerina amin'ny fisaorana anao rery akima. Za moa izany dia mbola mamerina amin'ny fanontaniako ihany hoe nahoana moa izany dokotera Rado ny lazaina fa namono teny nefa izy aza dia navotanareo. Ka amin'izay ky mba misy surprise ohatran'izao andray enjany nareo ka hitako moa ny lazaina fa hoe efa voalevina izy raha mba nanontany hoe oviana ny fandevelana ka izany ty olona lazainareo fa efa voalevina to nitsabo any navalina tena mahay filina nareo ka lany any amin'ny Novegasy amin'ny mihitsy dia avy eo koa mbola nataondry zareo fanina koa tamin'ilay nodiny eny azy tetika efa voahomana daholo reniko za mantsy gaga ihany hoe aiza koa misy olona tsy nikitiana akory nefa dia ninjera ho azy dia amin'izay koa navalina dia mahay ery ka zara ny eto anaty fiara iny efa saika ime mihitsy fa raha iny aloha tsy nitapenana ny vavako tena tsy voatany ny fimerezana iny enjany nareo ka vita zay ry zareo
fa eto za dia mamerina fisaorana sery akimma, tena marina eny zahay moa zany fa tsy dia hoe zarery oko izay ry zareo tia fisaorana tsy mety ho tapitra tika ka ianao kosa neny na tonga n'izao rehetra izao e, noho izany mendrika tolorana fisaorana ianao eny ary raisina po ny fisaorana tolotra ireo engany mba ho lasa amin'izay ny loza rehetra e marina mihitsy nyzany voalaza an'se zany ndraiky ma engany mba ho lasa niny tokoa ny ratsy rehetrarehetra dia eto mbola mamerina fonana aminareo rehetrarehetra e, satria raha tsy nitalevaka nataoko dia tsy nisy zao zavatra rehetrarehetra izao. Marina tsy misy azo lavina izay nilazain'ny dokotera teo izay fa mba afatra dia hoe aza atao manindrotsony ny zavatra nataon'ny lahy iny ry rado Izay mihitsy. mila fitandremana sy fifatoana tsara ny asan'ny dokotera. Izay ry Joika, Eny tompo. ary fadina mandao tandrevaka, tsy voatery hoe resaka fanafody ampiasaina ihany no lana fitandremana fa ny zavatra rehetra izay atao satria hain'olona ny lalaovana. Marina mihitsy ny ianao ry kapitaina. Ka misaotra anareo ary fa aloha zareo ataovy amin'izay ny sakafo aza matahotra fa tsy misy resaka intoxication alimentaire io eto tena marina mihitsy zany sady efa malaza manera tany any ty fampizinana ara-tsakafo ty ezako tafakatra 530 be zao ny olona maty tamin'le resaka fanampozinana ara-tsakafo nalaza be teo iny. Tena leo ihany zareo mitandrina foana, sady mety hoe tsy sakafo ihany misy anazy io amin'izao e, na io rano sotroina aza mila diovina foana alohan'ny sotroina azy. Leo ihany tena mitandrina, efa sarotra izao ny miaina. marina daholo izany ry zareo fa asandraty ny vera e. Nao ary Zombi, tantara ny soratan'ny RF fanarandriam-bololona fitahiana. ireo nanome anan-tantara, poeta tsary, Enjo N, Tsiaro Azo Fiainana, Fainjira Kodoarzoa. Miaraka tamin'ny hery Asinandriamaro ary mihaja. Nandray veo tsy nanatotosa, Avitra Androzoa.